Alléluia. De amin'ny fifaliana lehibe indray ravana malala rasana vavy malala no ionana amintsika amin'izao fotoana izao a. De faly be indray ny tenako miona aminao eto androany a. De manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy. Matoky sy mino aho fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra ary misaoran'Andriamanitra raha tonga indray ny fotoana izay mbola ahafahantsika indray miona sy mifampahery amin'ity androany ity satria izaho mino fa hifampahery eto indray tsika androany rasana vavy malala. Ary mialohan'ny andehananao atory dia tenin'Andriamanitra ny renao farany ary andavitra ny tontolo herinandronao, ny tontolo andronao rapitso indray izany tenin'Andriamanitra izany. Dia miaraba anareo izay tonga izay androany vao niaraka taminay teto tonga soanareo ary izaho resy lahatra fa tsy kisendratsina ny ahatongavanareo eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anareo ka dia tonga soa raisina tanandroa dia maharetatra amin'ny farany fa adiny indray sasany mahery eo tsika niaraka eto ifampahery anatin'ny hira, anatin'ny tenin'Andriamanitra, anatin'ny vavaka dia matoky sy mino aho fa tsy taka nidiranao teto nivoahanao eto androany ary tsy miala maina eto ihany koa ianao. Dia raha vaovao ianao tonga eto aza misalasala mandraisa anjara anaty commentaire miresadresa eto ataovy izay atonganao ahazo aina tsara fa tonga soa ianao eto ary tsisy fanavahana an'izan'izy eto fa fandarina tsy mialon-jafy izy ity ho an'ny rehetrarehetra any Jesosy izy ity. Ka dia tahin'ny tompo ary tsika rehetrarehetra dia mahereza ihany koa isika tsirairay avy. Niditra voalohany teto androany ranavavy Marijô, tahin'ny tompo manokany ranavavy Marijô dia fahasoavan'Andriamanitra ny ameno anao sy ny ankonanao hanodidina anao ny tana maherin'Andriamanitra. Ranavavy Marijô nahazo tafiditra voalohany teto androany dia tahin'ny tompo izy manokana. Ranavavy Mami tahin'ny tompo Eliana, Erika, Sandola, Mami, Misfit, Tsiriamboaramiel, Razana Monique artisanay de Madagascar, Lina, Yama, côté camaradin'i Jesosy, Erika Raka, Rolianisha, Jessica Patici, Mami, Eliana, Maman Valtina, Sandola, Kodenela, ravavin'ny Kodaleoni, ihany koa Andrina Suzelle, Fity, tonga soa daholo, Berta, Kodaleoni, Erika, Marijô, tonga soa ihany koa Mapionina, ao ihany koa i Nambinitso Makrina, dia tahin'ny tompo daholo isika rehetra, Rodine Marie, Yama, Kadaka, tahin'i Jesosy tsika rehetrarehetra faly mahita anareo ary dia matoky fa niaraka hatramin'ny farany eto tsika koa dia mahereza ary. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andaontsika aloha hivavaka. Amerika zao fotoana zao tsika ampiaratan'Andriamanitra ka androany ny ekipa amiko eto dia rahalahy tojo ny hivavaka fanombohana dia fitimo famotinana angamba izy teo fa raha tsy manao famotinana izy dia to dia hitra amin'ny toritentsika izay hoentin'ny ranavavitsika raha Nambinitso Makrina avy any Koweït ary nivavaka ao amin'ny firenena kosa dia ranavavy Roly avy any Allemagne. Zahako moa nitondra ny famelabelarana tahaka ny mahazatra eto koa dia tahin'ny tompo tsika rehetra maharetatra amin'ny farany. Ndao tsika to dia hivavaka avy hatrany ho an'ny fanombohana. Tahin'ny tompo ary raha latojo hanao ny fitenenana. Tain'i Jesosy pasitera dia tain'i Jesosy koa tsika rehetrarehetra izay tonga soa matsara amin'izao vavaka fiambenana izao dia ary vavaka tsika. Ry Andriamanitra ranay eo, misaotra betsaka Jesosy, misaotra betsaka Jehovah fa tonga soa matsara eto indray dia tena hoe heno teninao indray, fifaliana ho anay, fahasambarana ho anay, mbola maheno teninao foana isan'andro dia rakofon'ny ran'i Jesosy Kristy masina izao fandarana izao ny fitaovana rehetra izay ampiasanay, ny telefona, ny connexion anay mihitsy, ny vatanay, ny sainay, ny fanahinay, sokafy Andriamanitra, sokafy masom-panahinay ngeny ny fanahinao masina tena hiasa eto ahafahanay Jesosy mandray ny teninao indray satria ny teninao dia mahamelombelona ny fanahinay isan'andro, mampatonga anay mbola mitraka amin'izao fiainana efa sarotra, efa ratsy, efa fahoriana, faninjehana rehetrarehetra fa ny fanahinao, ny teninao no rano miboiboika atao anatinay dia tena mahavelo-panantenananay isan'andro dia mitenena indray Andriamanitra, tenena fa reto ny zanakanao efa vory eto henony teninao dia tegnan'ny Jesosy ny
ny fanaino-matrotrina koa ny ampiteny ny mpitory-teny a pastera Melabelatra ny vavaka famaranana ho an'ny firenena dia ianao ny no indraindrany eto ianao no mena voninahitra eto dia izay ataonay rehetrarehetra eto dia voninahitra naranao fisaorana anao ifakazarana aminao Jesosy a dia misaotra masina tiana be voninahitra teo anao fisandratana teo anao raha nisy tsy voaton'ny vavaka Jesosy a nefa mahasoa an'izao fandaharana izao sy ny mpindro sy ny mpanaraka rehetrarehetra eto dia nao ny anatanteraka izany amin'ny famindraponao lehibe sy magaga tianainao Jesosy a halleloia amen. Alleloia, misaotra an'Andriamanitra, misaotra andralatontsika tanatin'izay vavaka fanombohan'izay a. Dia Andriamanitra ny hamaly fity anao a, Andriamanitra hita manokana anao ihany koa. Hamaly fity taminatin'izay asan'Andriamanitra izay nataonao izay raha latojo. Dia tahiny tompo ary a isika rehetrarehetra. Androany aloha alohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra tsisy famotinana aloha androany a, tsy navita famotinana ny vity a, dia satria efa eo ny fianarany a, misy fotoana izy moa tsy mahavita dia tsy metsika tsiny akory izy a, fa manao indray izy ao aoriana kely. Dia tahiny tompo ary a tsika rehetrarehetra avy hatranintsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra aoriana ny tirity a, miomana tsara tsika maka baiboly a, maka toerana tsara dia eny tenin'Andriamanitra mety sahiran-kina antsika manao partage a, izay zao aty dia tsy afaka manao partage ny fandaharantsika dia tsisy azo atao fa dia misaotra an'Andriamanitra tsika tafiditra teto mahita ato anatin'ny page direct fa izay aloha tsy afaka manao partage amin'izao fotoana izao a, dia avelandeha fotsiny aloha ny fandaharana. Ndao ary a eno antirititsika mahakasika n'ity iray ity ny toritentsika rehefa avy eo a, dia ndao ary a mino finaritra isika tsirairay avy. Ao atoaniko fa manona teny iray dia ho sitrana ny fanahiko tompo sy mendrika nidiranao atoaniko ry tompo fa manonona teny iray dia ho sitrana ny fanahiko fa manonona teny iray dia ho sitrana tompo tsy mendrika nidiranao atoaniko ry tompo fa manonona teny iray dia ho sitrana ny fanahiko fa manonona teny iray dia ho sitrana mandrenesa ry ave ekeo vavaka fa ory sy matra arovy ny fanahiko fa tia vavaka vonjeo ny mpanomponao ry Andriamanitra fa ianao no ametrahana ny fitokina mamotra fo amiko ry tompo fa mitaraina aminao manontolo andro tompo tsy mendrika nidiranao atoaniko ry tompo fa manonona teny iray dia ho sitrana ny fanahiko fa manonona teny iray dia ho sitrana. Alleluia, sorantsika an'Andriamanitra izany izy zany a, dia mino finaritra ary tsika rehetrarehetra, mino avy avonombonina ny anabavitsika dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika izay hoentin'ny anabavitsika makarinina amin'ity androany ity.
avy akao eto moa ny toro-tentsika androany a dia andao aritsika tonga dia hiditra avy hatrany a amin'izany toro-teny a izany dia mahare zary a ranabavy a makirinina anao ny fitenenana dia rehefa avy eo a verineto ny tenako a manao a famelabelarana ny toro-teny tahiny tompo ary a isika rehetrarehetra alleloia meno finaritra daholo anao fitenenana ranabavy a makirinina rambintsoa ndao ary miandry kely tsika miandry kely tsika reo olona azafady a irana tsiny kely a somary miraikitra kely ny connexion atsika miandry kely tsika azafady manana fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia resiko fahasoavana ho azy mitondra tenin'Andriamanitra androany dia tahiny tompo pastera dia tahiny tompo antsika rehetra dia alleluia nivaky teny hitantsika dia ao amin'ny Matio 9:9 ka hatramin'ny 13:10 Matio 9:9 miafara amin'ny 13:10 alleluia ny soramandry dia ny nahasitranan'i Jesoa mpanompony ilay kapiteny alleluia ary noho ny tonga tao Kapernaomy Jesoa dia nisy kapiteny anankiray nankao taminy ka nitaraina taminy nanao hoe tompoko ny ankizilahy mandrao an-trano marary ny paralezisa ka mijaly loatra dia hoy Jesoa taminy ho avy hahasitrana azy fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe tompoko tsy mendrika hidiranao ao an-tafontrano aho fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko fa izaho koa mba lehilahy manandehibe ihany ka manana miaramila izay efeheziko ary raha hoy izaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy ary amin'ny anankiray koa avia dia avy izy ary amin'ny andevolahy koa ataovy izao dia manao izy ary noho ny nahare izany Jesoa dia gaga ka niteny taminy izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany na dia tamin'ny Israely aza ary lazaiko aminareo maro ny avy any antsinanana ary sy any andrefana ho tonga ka hipetraka hiara mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakany lanitra fa ny zanaky ny fanjakana dia hariana amin'ny mezina any ivelany ary any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitrohanify ary Jesoa niteny tamin'ny kapiteny hoe mandehana tongava aminao araka ny irinao dia
sitrana tamin'ny izany ora izany ilay ankizilahy. Alleluia, amen. Teto ry hava-malalako Jesosy dia nanasitrana ny ankizilahiny kapiteny ry havako. Dia niteny kapiteny teto fa hoe ary nono niteny kapiteny hoe nanao hoe tompoko ny ankizilahiko mandry ao an-trano marary ny paralezisa ka mijaly loatra ao. Dia hoy Jesosy taminy ho avy aho ahasitrana azy. Ry havako, mety misy aretina any aminao, tsy fantako ny aretinao, mety aretina tsy fisiam-bola, mety hoe tsy voatery hoe paralezisa fotsiny ny ao aminao, fa mety tsy fisiam-bola, mety betsaka ndraindray aza ny aretina ara-panahinao aza miditra mahay mijotso ry havako. Fa eto ry havako dia nitarena ndao ry havako, ndao tsika ry havako andeha hitarena eo amin'ny Jesosy, andeha hitarena amin'ny tongotra Jesosy ry havako, amin'izay olana mahazo antsika, ny ara-panahintsika, ny hakivikivianantsika amin'ny fiainana isan'andro ry havako, aretina izany ry havako, satria tsy manana fiadanana, tsy manana fitsaharana antsika ry havako. Dia hayankoka eo anatrehan'i Jesosy, andeha hitarena ilaza izay marary amintsika ry havako. Dia ary izy hamaly antsika. Teto ry havako Jesosy namaly, ary ho avy any zahafy izy, satria ho avy izy, ary izy hamaly antsika ry havako. Ninona? Satria amin'izao andro farany izao dia andeha hamonjy antsika Jesosy ry havako, andeha hamonjy antsika natongavany teto ambony tany. Dia hagnatona azy antsika ry havako, tsy ho laviny antsika ry havako, satria tiany antsika, ary izany no dirany teto, andeha hamonjy antsika noho ny fitiavany antsika ry havako. Dia ndesa ry havako olana anao izay marary ao aminao, ninona zany na dia marary ny amin'ny ara-tsakafo, tsy amin'ny sakafo, ny marary tsy fantako, izay marary ao aminao ry havako, dia ento eto amin'ny tongotra Jesosy, ento amin'ny tongotra Jesosy, dia mandongo alifa, dia hoe mitarena amin'ny Jesosy io, teneno izay marary aminao, satria tsy fantatra ny zavatra marary ao aminao, fa nefa anao mahalala izy, dia ento eo amin'ny tongotra Jesosy izany aretinao izany ry havako, ka ho valiny ianao, hanasitrana anao izy ry havako, mpanasitrana izy ninona izay marary ao aminao, dia isitrany Jesosy ry havako. Ary fanamaly ilay kapiteny ka nanao hoe tompo, tsy mendrika hidiranao ao ambanin'ny tafon-trano aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manandehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko, ary raha hoy izaho amin'ny anankiray mandeha ihany dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avia dia avy izy, ary amin'ny andevilahiko ataovy izao dia manao izy. Ry havako, teto kapiteny nilaza izy fa hoe zaho izy mba manana miaramila, manana trano izy, nefa tsinitsinina regny ry havako. Dia hoe tsinitsininy aminy, tsisy dikany regny ry havako, satria tsy nasitrana ny zanany, satria tsy navita ninnininy ry havako. Dia fantatra kapiteny fa hoe manana zavatra izy, ary manana olo bekony izy ry havako, nefa tsisy dikany regny, ka tsy nasitrana ny zanany regny. Indraindray amin'izao fotoana manana zavatra rehetra, dia misy zavatra ray foana tsy ampy ao aminao. Teto kapiteny dia tsy ampy fahasalaman'ny zanany, dia ndesiny teo an-tongotra Jesosy. Ka dia rehefa nanam-pinoana kapiteny, ka inona ataony? Tsy dikany zavatra regny, ka raha mahitany Jesosy izy ry havako, raha tonga eo anatrahany Jesosy izy ry havako, finoana anazy dia hoe tenin Jesosy fo ry havako, tenin Jesosy fo ilay finoana anazy tao. Dia hoe raha hiteny Jesosy dia hahasitrana zanany, tsy mila makatrany amin'ny tafon-trano, tsy mila mandeha any aminy, fa ny finoana dia hoe teny ray Jesosy fo. Marina ry havako zany, dia tenin'Andriamanitra dia teny velona ry havako, teny mahasitrana antsika ry havako. Dia aoka anao ry havako mba hankatoa, mba hoe ho mino amin'ny ty teny Jesosy ty ry havako, amin'ny ty teny ty androany, dia mba hiredareda anao, tonga ny olana anao eo anatrehan'ny Andriamanitra ry havako, ka mba ho sitrana anao, mba ho afaka anao izay mahazo anao ry havako. Teto ry havako kapiteny tsy naniro hoe mba viateny dia midira ato an-trano, tsy nanao an'izany izy ry havako, fa teneny fotsiny, satria tsy mendrika hidiran'i Jesosy. Fantany kapiteny manana trano izy, manana ninina, satria zavatra rehetrarehetra regny dia any Jesosy avokoa, fa tsy ninazy nihindrana izy ry havako, fa ny finoana anazy dia hoe ny teny Jesosy fotsiny dia fa ampy azy ry havako. Dia anao koa androany ny tenin'Andriamanitra fo dia ampy anao, dia izao niany ianao dia irahiny hoe mandongalika eo anatrehan'i Jesosy fotsiny, dia ilaza ilay olana mahazo anao dia ho sitrana anao ry havako, ka tsy hanao ninina, tsy hanao ninona, tsy andeha hiboaka velany lavitra any ry havako, fa hoe andongaliko fotsiny dia mitaraina izay amin'ny zavatra mahazo anao dia ho sitrana anao ry havako.
dia ary noho ny nahare izany Jesoa dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo tokoa fa tsy mbola nisy lazaiko aminareo tokoa fa lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely azy. Ry havako, ny Israely dia nandao an'i Jesosy Kristy nandao an'i Jesosy Kristy tompo, fa nefa ry havako, atsika dia afaka andeha hamonjy ny Israely dia an'i Jesosy Kristy nefa nilavinjareo ry havako, fa manam-pinoana ity lehilahy ity ry havako, nefa izy tsy Israely ry havako, tsy Israely izy ry havako, ka nanam-pinoana nandray an'i Jesosy, ary Jesosy dia nilaza fa hoe tsy ho an'ny tsy niny Israely foana izy, ka mbola misy koa niondriany velany ry havako. Atsika le velany ry havako, atsika dia jentilisa ry havako, dia tsy manana Andriamanitra ry havako, dia andeha tonga manam-pinoana atsika ry havako, andeha hanompo an'i Jesosy Kristy, andeha ihaino teny Jesosy Kristy tompo mba hasitrina atsika ry havako, satria Andriamanitra antsika taloha teny ry havako tsy mahavita ninninona ry havako, fa i Jesosy Kristy ihany no tompo Andriamanitra, dia tsy misy Andriamanitra hafa fa tsy Jesosy Kristy tompo ihany. Dia nilaza Jesosy fa hoe tsy misy manam-pinoana ho izy. Tamin'ny Israely tsy nino izany, tsy nino Jesosy izany, fa izy koa ity lehilahy ity dia nino Jesosy, ary izany no nahasitrana ny zanany ry havako. Ary Jesosy dia nilaza hoe ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy any andrevina no ho tonga ka hipetraka mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakany lanitra. Ry havako, nalehan'i Jesosy Kristy ry havako andeha hamonjy zanak'Israely fotsiny, fa nefa tsy izy irery ihany no tena nandray, zareo tsy nandray dia tonga tamintsika ry havako izy, andeha hamonjy ny olona rehetrarehetra, dia navy ny olo rehetra andeha hinana amin'izany amin'ny andro fanjakany lanitra izany ry havako, dia reso Jesosy ry havako mba tompoka sy mpamonjy ny fiainanao, mba tonga anao any amin'ny fiainana mandrakizay, mba hialana eto amin'ny tany, mba misy tany hozozonanao raha efa maty ho any amin'ny fiainana mandrakizay ry havako. Dia fa ny zanaky ny fanjakana dia hariana amin'ny maizina any ivelany, any no hisy ny fitomanena sy ny fikitrohanify. Ary Jesosy niteny tamin'ny ilay kapitainy hoe mandehana tongava aminao araka ny irinao, dia sitrana niaraka tamin'ny ora izany ilay ankizilahy. Alleluia. Dia teto ry havako Jesosy hoe hiara hisakafo atsika, raha toa ka mino atsika, raha toa ka manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, raha toa ka mino sy mankatoa ary mitarena aminy atsika ry havako, dia tsy eto foana atsika no tahiny Jesosy ry havako, ka tsy eto foana ka hahazo fiainana mandrakizay, satria mankatoa ny teny, satria mino azy, dia ho sitrana atsika ry havako, ho afaka atsika amin'ity tany ity ka ho any amin'ny fiainana mandrakizay ry havako, amin'izany fanjakana izany. Dia eto izy dia nilazako hoe zanaka ny fanjakana, zanaka ny fanjakana dia ny fanjakana eto an-tany, izay eto an-tany dia fanjakany devoly fotsiny no manjaka eto amin'ny tany ity ry havako, satria zavatra rehetra tsisy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany no fanjakany devoly izany ry havako. Ilay fanjakana tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fanjakana tsy fanjakan'Andriamanitra dia fa fanjakana devoly izany, satria mitondra atsika amin'ny mampiala atsika eo anatrehan'Andriamanitra izany. Dia izany dia ho any amin'ny tsy manaiky ny fanjakan'Andriamanitra, dia ho any amin'ny fikotrohanify, ho any amin'ny maizina, dia fahorana ry havako amin'izany tany izany. Fa atsika ry havako handray fanjakana lehibe, fanjakan'Andriamanitra, ary hankatony teny, ary hitarena amin'ny ninona izay mahazo atsika, fa tsy handeha etseroa andeha hitarena ry havako, fa andeha hitarena eo amin'ny Jesosy ry havako, fa izy ihany no fanjakana lehibe, izy fanjakana be indrindra, na dia resinao anao tokantrano iray fa fogna dia manjaka aminao ka izy, dia fanjakana lehibe no mifehanao, fa tsy fanjakana madinika ry havako. Dia mino fa mampahery anao izany tenin'Andriamanitra izany, dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia, amen. Halleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra izany ary misaotra betsaka ny ranabavitsika makirinitsika mitondra antsika tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany,
dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana anie ranabavy a hamaly fitianao a ary dia hotahin'Andriamanitra foana anie ianao a ho ampiakariny hatrany hatrany a dia ho ataony solovavany a mandrakizay a dia mitombozitra mitombo fahasoavana dia toy izy foana ny asan'Andriamanitra fa mahafinaritra mampahery a dia na ny fiteninao ary mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra retinao koa tsy mahasositra fa sady mampahery a no mamoky ny fanahiny tsirairay avy a ka dia mankasitraka ranabavy Macrine dia tahiny Jesosy a dia mahery hatrany hatrany. Alleloia. Andriamanitra mala fitianao manokana satria fantatray fa tsy mora ny manao toriteny a indrindra ho anareo any amin'ny tany Arabo any nefa dia nataonao a ny anjaranao. Alleloia. Tsy haiko rehefa tonga ny baiboly na mbola tsy tonga fa efa tokony ho tonga izy any a dia mamaky finaritra isika rehetrarehetra dia mankasitraka anareo ihany koa mankasitraka azy satria dia tena mampahery andry zareo ny fampaherezana nataonareo. Tadidrio foana teny ranabavitsika Lina artizanay de Madagasikara fa mahakasika azy mihitsy ilay teninareo ireny rehefa mba mankasitraka ireny nareo a dia hitanareo fa nareo mankasitraka ireo a mampahery andry zareo dia mahatonga andreo mbola hiezaka indray a mbola hiezaka hitady sy hanao ny tsaratsara kokoa ho an'Andriamanitra ka dia mankasitraka atsika fa tsika moa dia kely mialehibe ary mandroso sy mialehibe eny am-pandehanana eny a miara mandeha amin'Andriamanitra ka dia tahiny Jesosy daholo a dia maherezatra ny hatrany. Ny filazan-drarako moa dia raha pisosika hiatrika batisa. Halleloia. Sady miaraba anareo ihany koa aloha izay mbola tsy voaravako amin'ny fiainana rakoto a Jonathan Angela Io Marie-Jo Kodaleoni Bert Sava Yama Razana Monika Itody Raounso Antonina Suzelle Misfit Rodine Marie artizanay de Madagasikara na Bavlina izay iroso amin'ny batisa amin'ny ranony batisa rapitso a etsika ambavaka izy fa iroso somatsara amin'ny ranony batisa izy a raha mpitso dia efa tafiditra amin'ny groupe izay maharesy moa izy a dia ho hitantsika ihany koa fa tsy ho ela ihany koa dia androso a amin'ny fizarana tenin'Andriamanitra izy fa tsy onona fotsiny tsony amin'ny vavaka fanombohana sy ny vavaka firenena dia mitondra mivavaka azy isika tsirairay avy dia ho tanteraka somatsara ny batisanao raha pitso ranabavy Lina efa elaela ihany nahitana izay anarana artizanay de Madagasikara teto izay a dia nandroso somatsara izy tahiny tompo ihany koa ranabavy Kadaka izay vao nandroso tamin'ny batisa voahaingana ihany koa Marie-Jo Emelo Avlitina isika rehetrarehetra any ambony any a dia tahiny Jesosy a isika rehetrarehetra. Amen. Eny ary mahafinaritra ny tenin'ny zaraina teo izay milaza miteny momba n'ilay kapiteny mahavariana moa ravana fa kapiteny izany moa dia mpife miaramila misy kapiteny efatra malaza be eo amin'ny baiboly ao fa mahafinaritra amin'izy ireo a saika tsara fanahy daholo izy ireo ary rehefa tsara fanahy izy ireo a dia ity anankiray ity koa anisan'ny tena tsara fanahy ty kapiteny anankiray ity satria izy io dia tsy jiosy fa nefa kosa izy tena tiany jiosy a tena mivavaka amin'ny Jehova ary mino an'i Jesosy izy a ary matoky ny herin'i Jesosy izy a ary ny jiosy ihany koa eritreto izy olona hafa fa ny jiosy teo an-tanàna satria izy manan-katao dia nanamboarany sinagoga ry havana nanangana ny fiangonana avy amin'ny volany am-paosiny a ny jiosy ary tena nahita fity teo mason'ny jiosy ty kapiteny ity tsara fanahy na inona gradinao a eto amin'ity fiainana ity mety eza foana ianao ho tsara fanahy na ohatra hoe inona toerana misy anao manana fahatsara-panahy manana fahalemem-panahy fa ity ny olona zao kapiteny a fa tena tsara fanahy izy ary izy a manana ankizy lahy zany tsy zandriny tsy zanany akory fa mpanampy io ankizy lahy io dia eritreretinao nge ravany izy zany ato zao a mifanohatra tanteraka amin'le kalazanina iny mihitsy itanareo ilay kalazanina
ikalazany ino mampijaly mpanampy fa ity ndray mifanohatra amin'iny satria maharary anazy ny mpanampiny avy tany mandeha manantona an' Jesosy mihitsy ny mpanampiny. Raha manana mpanampy ianao manana fahatsara-panahy amin'ireny olona ireny amin'ny mpanampy anao fa tsisy an'iny koa ianao sahirana aza mba mampijaly mpanampy izany. Aleloia, tarihy vavaka izy fa ny an'ity lehilahy ity dia nety tarihany vavaka ny olona, tarihany vavaka ny olona ny ao an-tranony ary lesona be ho antsika izany, lesona be ho antsika izany hoe ao an-tranony efa mivavaka izy ao fa mbola tsapany any misy sahatra tsy mendrika ao ary marina ny azy satria ao an-tranony eo tsy loza an'izay misy amin'ireo olona ireo tsy mendrika nefa Jesosy te ho any an-tranony tena nisakanany hoe tsy mendrika ho any ianao. Nanosika anazy ny alahelo ny an'ilay ankizy lahany ao an-tokantranony mandry ao an-trano marary ny paralysisa dia mijaly loatra. Raha olon-kafa izany nampidinany amin'ny fianakaviany ankizy lahy izany mpanampy ao an-tokantrano ampidinany amin'ny fianakaviana dia ampitondraina vatsy kely dia vita fa ny azy tsy izany fa porofom-pitiavana nananan'ity kapiteny ity ry havana dia fitondranan'i Jesosy fitondranan'ny ilay ankizy lahany eo amin'i Jesosy. Za tena miteny ianao ny porofom-pitiavana ao amin'ny olona raha tena tianao ny olona ray dia izao no tena tsara indrindra tokony ataonao eto eo amin'i Jesosy izy toriteny fa Jesosy ny kado tsara indrindra azo nomenan'io olona tianao io. Rehefa tianao ny olona ray dia izao eto mankeo amin'i Jesosy izy. Aleloia. Lasa izy ny tarainy ary ity tantara ity moa any amin'ny Luka mampiseho kokoa fanetretena nanan'ity kapiteny ity. Raha vakiantsika io tantara io any amin'ny Luka dia tsy izy nanantona an'i Jesosy. Fa iny aza nataony Luka 7 nge vakiantsika na mbola io tantara io nasitran'i Jesosy ilay mpanompon'ilay kapiteny ary vitan'i Jesosy teo anatrehan'ny olona izany toriteny izany dia lasa nakany Kapernaoma izy ary ny mpanompon'ny kapiteny iray izay mahalalany izany hoe tena tiany mpanompony fa tiany mpanompony kapiteny izay mahalalany ankizy lahy koa fa tsy ankizy vavy ka tsy ohatra ny Abrahama sy Agara akory ilay hoe mahalalany dia narary efa ho faty korana reny amin'i Jesosy ilay kapiteny tonga dia zay Jesosy zay dia naniraka loholon'ny jiosy akeo aminy izy mba hangataka ho azy mba ho avy ka sitrana mpanompony. Ohatra antsika ihany izany mangata-bavaka amin'ny mpitondram-bavaka fanetretena izany nananan'izay satria fantany fa jiosy manana loha larina kokoa natrehan'i Jesosy dia ilay jiosy ny indraminy mba hiteny hoe mba teneny Jesosy mba ho avy. Andiny bevatra ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo ka nangataka mafy taminy ka nanao hoe mendrika nanaovanao an'izany izy satria tiany firenentsika sady izy efa nanao sinagoga ho antsika. Tantarain'ny olona jiosy teo ny momba ny lehilahy io. Soa ihany fa nanana zavatra afaka ny tantaraina ity olona ity. Ny fanontaniako aminao androany dia izao, isika tsy jiosy, isika tsy mitovy tsy taranak'i Abrahama, tsika gasy fa tsy jiosy fa mifanontaniako aminao iny efa tsy azo ovaina fa mifanontaniako aminao dia izao misy azo tantaraina avy eo aminao. Ity jiosy ity dia tena tenen'ny olona jiosy mihitsy hoe ity kapiteny ity tena dana Jesosy sy trano izy satria io nge Jesosy ka tia antsika ary tena nanao sinagoga nge io nisy ny tantaraina. Mahafinaritra nge zany rehefa mba misy tantaraina zany hoe ianao zany entina eo amin'i Jesosy mba misy tantaraina Jesosy
vangio ihanina izy nge Jesosy tena mivavaka izy nge Jesosy tena tianao e alleloia ary Jesosy toa de nandeha voendry hay olona tia antsika hay olona tia anahy nanao sinagoga ay rehefa mbe akaiky ny trano izy a de naniraka sakaiza hitsena azy ka anao tamin'ny hoe tompoko aza manirina ny tenanao ianao fa tsy mendrika hidiranao ambany tafotranoko na de ny tenako aza de nataoko fa tsy mendrika akeo aminao fa mitenena ihany de hositrana ny ankizilahy zay ilany amin'ny lioko tsapany loatra zany hoe tsy mendrika izy nefa izy a mitady inona mitady fanasitranana fa na izany na tsy zany izy mihinana fanasitranana ary izy raha nanao sinagoga nanao zavatra tany aloha tany de tsy noho ny fanantenana fanasitranana satria tsy fantany kory hoe ararina sy ny ankizilahiny ange fa nataony zany satria tiany Andriamanitra fa Jesosy koa tonga teo tsy niraharaha na izy na iza na kapiteny izy na inona izy na romanina izy na inona fa ny fantatry Jesosy de zao tia anaty olona ity ary mino anahy izy ty ka de zao ho any an-tranony ahako alleloia tsika tsy maninona na tsy jiosy aza afinaritra foana le teny Rahalahy Jonatany hoe misaotra an'Andriamanitra fa gaso izy alleloia tadidiko mihitsy ny teny Rahalahy Jonatany zary avana izy tena misaotra an'Andriamanitra tadidinareo zany tokoteny zany misaotra an'Andriamanitra izy hoe malagasy alleloia aloha malagasy tiany Jesosy tiany Jesosy zay jiosy manikirika an' Jesosy revana alleloia ary ty lehilahy ty kapiteny ty de nisy fitiavana an'Andriamanitra zay le tenenainao foana hoe isika ny fitiavana an'Andriamanitra io a malasa lavitra aiza moa revana ny hatadiavanao aiza ny ahafantaranao na ao aorianao arary ny mpanomponao tsisy nieritreritra an'izany ka hoe ho avy Jesosy andalo de zay ve ny antony nanaovanao sinagoga anao sinagoga satria isy arary de avy tsia nataony izy satria tiany Andriamanitra fa rehefa tonga kosa ny tokoa ary zay mahatonga anahy miteny anao misy aminareo a mivavaka ihany rehefa misy olana de hitanareo ny olonanareo misy rahatirapazy be ngeza be atao rehefa tonga efa mbiakoditra mihitsy le olana vao andeha hivavaka nareo de mbola misy fotoana indray aloha mbola misy fotoana aloha hitereten'Andriamanitra ny dosie anareo fa ity lehilahy ty nosongona ny jiosy teo ny hoe Jesosy de niteny satria naninona efa hatramin'ny ela izy ny tiany jiosy efa hatramin'ny ela izy ny tian'Andriamanitra ary raha mivavaka ianao androany mety mbola tsisy olana mihitsy eo amin'ny fianao ary aza tsika tsy hoe maniry olana akory fa mivavaka tsika androany mba hiatrehantsika an'le olana rahatra izay amin'izany fotoana zany ianao misy fotoana tsy mahavavaka za misy fotoana marary tsy mahavavaka zany intsony Jesosy ampon'izay zany izy ny voateninao ka anao maharesaka an'izay hoe ray eo tiako ianao e ity aman'olo teny tsisy tsony zany fa nivavaka ataoko androany hiatrehako anahy rehefa sanatria tonga amin'ny fotoana tsy afahako mivavaka ny fanompoko an'Andriamanitra androany ataoko amin'ny fotoana tsy afaka manao ninina ntsony a fa Jesosy sisa ny andrasako amin'izany zavatra zany ity trano ity a io kapiteny io de ohatry ny tsika lay trano teneniny a de isika ny vatantsika ny fiainatsika ary io mpanompo io de anankiray eo anatin'ny zavatra mihatsika mahatonga lafatra ny fiainatsika mety zavatra manodidina atsika mety zavatra ao anatintsika io ankizilahy io ray amin'ny zavatra ao anatintsika eo ary misy fotoana misy olana ny zavatra ao anatintsika eo misy fotoana mety maratra ny fonao misy fotoana mety reraka ny sainao misy fotoana marary ny vatanao fa ny trano de enao
ny trano tenao fa ny zavatra ny tenen'ny ty mpanompo ty kapiteny ty de zao ny tenen'ny Jesosy a tsy mendrika hidiranao ambanin'ny tafotrano koa tsy mendrika de tsika mahatsapa hoe manatytsika mizahatra mbola tsy mendrika an'Andriamanitra mety ny fotsika zany ary tsika mahafantatra ny ao an-tranontsika ao a mety ny masotsika zany tsika nahafantatra ny ao an-tranontsika ao a mety ny vavatsika zany tsika mahafantatra ny ao an-tranontsika ao de zay Jesosy a tsy mendrika ny hidiranao ambany tafotrano koa fa zao Jesosy a mitenena fotsiny tenena de ho sitrana izy ity raha ty de nanam-pinoana ambony be ny finoanan'i Jesosy zaho izy a manan-dehibe ihany a manan-dehibe zany manan-katao ary manana miaramila sy feheziny toteny tsy olona baikona fa olona mibaiko ary zaho izy a miteny amin'ny anankiray mandehana de mandeha izy miteny amin'ny anankiray avy de avy izy de ary amin'ny andevilahako ataovy zao de manao izy nzara ty nitenenina amin'io de zao i Jesosy nge ravana ka manana anjely be dehibe manompo azy Jesosy nge toteny ravana ao an-danitra hoe tety an-tany koa izy toteny ozy Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ozy ny hoe raha zanak'Andriamanitra tokoa anao de midina eo Jesosy misioka tokana antso tokana an'Andriamanitra fotsiny de afaka mandefa anjely amina legiona tafiky ny lanitra Andriamanitra manafaka eto fa tsy zay ny programan'Andriamanitra ity raha ty de tena resy lahatra fa mihoatra lavitra noho izy Jesosy izy manana miaramila be dehibe azo irahana fa Jesosy koa mbola manana lavitra zany ary fantany fa miteny fotsiny Jesosy de misy manantanteraka baiko any halleloia fantany hoe zahara ve olona kely ty maniraka ny ty olona eo ambany fahefako ty de mandeha izy de mandeha ianao ve Jesosy de tsy haniraka ny anjelinao halleloia ary zany keny amin'ny salamo salamo 1:7 misy an'izany teny zany mihitsy hoe ary naniraka nandefa ny teniny izy mba hanasitra anazy zany hoe Jesosy tsy mila mihetsika eo tsy voatery mihetsika eo izy azony atao mihetsika eo fa afaka ataony koa ny tsy mihetsika eo ary ty raha ty to de nafantatra fa hain' Jesosy zany hoe mandefa ny teniny fotsiny izy de misy sitrana any ananina fantatrao ve ravana fa Jesosy manana anjely analikisa afaka irahany miteny fotsiny izy eo an-danitra ao de irahany ny anjely de makany an-tranon'ny kapiteny makany an-tranon'ny Marijô makany an-tranon'ny Suzelle makany an-tranon'ny Lovely makany an-tranon'ny Erika mandamina zavatra tsy mety ao misy mpanompo tsy mety ao anatin'ny tokantranonareo misy tratran'ny paralysisy ao amin'ny fiainanareo mety ao tokantranonao nge misy olona tratran'ny paralysisy ao an-tranonao nge misy olona tsy salama ara-panao mety misy tsy salama ara-batanao mety tsy fantatro mety ny vadiny ray aminareo reo nareo no mivavaka fa mivadinareo de ozy nareo tena tsy mendrika nidiranao to mbany tafotrano fa mbola misy tsy milamina ao fa mitenena ihany androantsika hitendry fa androany raha velantsika miteny Jesosy angatahantsika hiteny izy de andefa ny teniny izy salamo 1:7 sao de sao de tsy hitanareo aiza misy azany teny zany salamo 1:7 manao hoe nandefa ny teniny izy mba hahasitrana azy ary nanavaka azy tamin'ny longony anjerany teny fotsiny halleloia tsisy hetsika be dehibe ny anjaranao de ny mitsena any Jesosy de miteny tompo mitenena ihany halleloia teny daholo na nasitranany Jesosy atsika ireo jere zao tsika ireo zao tamin'ny larobia mitondra mavaka tsika isaky ny larobia alina de tonga ny fijonona vavolombelona misaotra anareo aloha mandefa ny fijonona vavolombelona satria mba mampahery anay koa indrindra mampahery any mampionona ihany koa miogaoga eto adiny ray
mitondra mbavaka anareo voninahitro n'Andriamanitra fa tena misy valimbavaka tena misy valimbavaka tsapahitana inona moa zany natao teto tsy teny ve ny nalefa tany revana teny enge ny eo antsika eto teny enge ny afafy aminareo eto fa to sitrany anareo to mivany olana to tonga ny karama to resany fahavalo satria Andriamanitra mandefa ny teniny ary ho an'izay mandray amin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona reny zao nareo any amin'ny 91 reny zao nareo any Saint-Germain-les-Arpajons ry misy fita reny ry Soameva any Saint-Malo any Rennes ry Ranabavelika any Suisse ry Suzelle any Koweït ry Am any Chine ry Angela haiko daoly any Allemagne ry Roli any Koweït ry Koda any akaikin'ny Toulouse ngamba raha tsy diso ry Tsiry Amboaramielina raha tsy diso tsy tadidiko izay alleloia teny angery avana nanamangy anareo tany samby mba miteny zay misy azy hoe Naël aiza ry Naël ry Koda Saoudi azafady ay Koda Léonika any Saoudi marina ry Tsiry Amboara Grenoble Tsiry Amboaramielina zao any Grenoble tsara amin'nge mba fantatra mantsy reny aiza misy anareo moa fa tsy tadidy Ery Carac any Rennes fa miteny amin'ny Tsiry Amboaramielina izy alleloia teny alleloia linany Eure-Loire ny Montreux kay Naël lalanay matetika iny Naël ny aina mahino soa any Italia tojo Allemagne Marijo États-Unis de rehefa ho any Paris zay mandalo ny amindry Naël iny foana rehefa ho any amindry felana rakota alleloia zavatra tiana tenenina de zao Andriamanitra rehefa hiasa eo amin'ny fiainatsika de zao sy mibaiko fotsiny Emelovlia any Ardèche alleloia teny fotsiny Jesosy mihoatra lavitra ny tenenan'ny kapiteny eo amin'ny mpanampiny amin'ny miaramilany amin'ny zatoviny hoe mandehana ataovy zao de tonga neny Jesosy mihoatra lavitra zany teny fotsiny alefany de amin'ny alalan'iny teny iny to de misy anjely mandray an'iny teny iny de manatanteraka alleloia amen sambatra ngentsika ravana manan'Andriamanitra inga mpiasa ohatran'io Andriamanitsika io ary jerenao fa teto de ozy Jesosy nonona reny zany de lazaiko amin'ireo marina tokoa tsy mbola nahita finoana lehibe toy zany na de tamin'ny Israely aza ity kapiteny ty ravana de ainy naka ny fon'Andriamanitra ainy naka ny fony Jesosy to de hoe Jesosy hoe nampitainy Jesosy tamin'ny jiosy hoe na jiosy ary tsy haina tsisy manam-pinoana ohatr' zany ndao tsika hidepase azotsika atao mihitsy ny midepase ny jiosy amin'ny alalan'ny finoana ty anatintsika fotsiny ianao inge afaka manam-pinoana lavitra anao ny olona ny jiosy ray raha amin'ny Jesosy azotsika atao manam-pinoana lavitra mihoatra amin'ny olona ary ho aminao ny tenan'i Jesosy zany hoe tena tsy mbola nahita finoana ohatr' zany ahako sahianao manam-pinoana sahianao tena manam-pinoana rapitsika ifampahero anatin'ny toriteny manasa anao zay rapitso anatin'ny fotoam-bavaka sy ny toriteny rapitso fotoam-bavakantsika sabata fa ifampaherytsika rapitso anatin'ny toriteny alleloia azotsika songonana ary ny songonan'ny kapiteny Jesosy ny nahitan'io tsy ny olona no nideradera azy fa Jesosy nahita zany ny atao hoe finoana zany lazaiko aminareo manana tokoa fa tsy mbola hita finoana ohatranazy de teto amin'ny Israely ary andininy faraika amby folo mahafinaritra be valiny ny eritreretinao fa ny vokatry ny fitiavana an'Andriamanitra ny vokatry ny fitiavana ty kapiteny ty an'Andriamanitra sy ny finoany tonga de nahazo tsodrano amin'ny ho avy izy andininy faraika amby folo
lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy avy any andrefana no tonga hipetraka hiara-hinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakana lavitra. Iza moa reo avy any amin'ny andrefana sy antsinanan'ireo? Avy any amin'ny vazatany efatra, tsika inge zany. Tsika inge zany. Ho maro. Zany hoe tsy kapiteny irery, fa ho maro. Ndao tsika mba hisisika anatin'io maro io e. Halleloja. Ndao tsika hisisika anatin'io maro hoe itsika reto mba anisan'izany maro. Noho ninona? Noho ny finoana ananantsika sy ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Dia hiara hipetraka amin'ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba any hiara hipetraka hinana any amin'ny fanjakany lanitra isika. Amin'ny alalan'ny inona? Ny finoantsika ambony. Ny fitiavantsika an'Andriamanitra mihoatra. Halleloja. Fa ny zanaky ny fanjakana izy dia harinany amin'ny maizina any ivelany dia any nisy fotoana manisy fikitroan'ifo. Zany tena hoe be dia be ny Israely tena any amin'ny maizina e. Ny ankabetsahan'ny Israelianina tsy mino an'i Jesosy. Ary ifandrifian-javatra ve eran-tany ny Israelianina ny vita vaky sy indrindra. Tsy ny raharaha izay voalaza tao amin'ny apokalipsy izay tena nampitondrain'i Jesosy fa alohan'ny zareo nankalan'i Jesosy. Mahavariana. Mahavariana. Ary Jesosy ny tena tamin'ilay kapiteny hoe mandehana tonga avy aminao araka izay ninonao. Inona ny ninon'ny kapiteny? Inona ny ninonao? Jesosy tsy makalavitra. Zao fotsiny tena Jesosy hoe zay ninonao ihany dia tonga avy arak'izay. Raha mody nino izy na tsy nanao sinema izy tsy fantatra dia zay no tonga aminy. Zany hoe zay tonga aminao mihitsiny no ny tsofin'i Jesosy zany hoe tonga avy aminao araka izay ninonao. Dia zany dia fantatra fotsiny zavatra hisy eo. Inona ny ninonao dia tonga taminao. Nino zavatra kely ianao dia tonga ny kely. Tsy nino anao dia tsy tonga ilay izy. Nino be anao dia tena ino tanteraka. Halleloja. Manana finoana, ampiakaro ny finoana, manana finoana be raha tahita zavatra be. Fa izay ninonao ihany no tonga aminao hozy Jesosy. Halleloja. Mandehana hozy Jesosy. Tonga avy aminao arak'izay ninonao. Dia sitrana tamin'izany olo zany ilay lehilahy, ilay ankizy lahy any an-trano. Ato amin'ny ilay lioka teo izy ny teneniny teo olona tena androandra no nare an'izany Jesosy dia gaga taminy ary dia nitody izy hoe tamin'voaka hoe lazaiko aminareo fa tsy mbola hita finao lehibe noho izany dia tamin'ny Israely. Dia noho ny tavavelona tao an-trano ireo dia hitany fasitrana ilay mpanompo. Aniraka ny mpanompony ane Jesosy. Aniraka ny anjeliny ane Jesosy amanginy ao anatinao. Fa ao anatinao mety misy mpanompo tsy salama amin'izao fotoana izao. Mety misy olona mety meno tena torovana mihitsy ny fonondriavana. Reraka ange ny sainao anisan'ny mpanomponao. Mety voan'ny paralysisa efa tena tsy miasa intsony ny sainao noho ny avesatry ny fiainana. Fa zao Jesosy aniraka ny anjely mpitsabo saina. Aniraka ny anjely mpitsabo fo. Aniraka ny anjely kasika ny vadinao. Aniraka ny anjely kasika ny toe-bolanao sy ny fidiram-bolanao sy ny asa mandraranao sy ny zanako sy rehetra mombanao makara na dia ny tomobilinao. Ary mahafinaritra ilay anabavan'ny jolofavolombelona teto nety nambavaka ny tomobiliny. Pastera velona ilay izy. Halleloja. Tsy nety nambavaka. Anisan'ny mpanompo ao anatin'ny tokantranonao zany. Fa entintsika eo amin'i Jesosy. Manana finoana. Fa izay zavatra inonao ihany no tanteraka eo aminao. Halleloja ary avako malalaka. Ary Jesosy tsy mila zavatra be dia be. Tsy mila toroteny adiny iray sasany. Fa raha mino ianao androany. Izany hoe efa nielohavan'ny fitiavanao an'Andriamanitra. Nielohavan'ny finoanao an'i Jesosy dia teny sisany alefa. Mitenena teny iray fotsiny izy ny hirany antsika teo. Manona teny iray fotsiny. Dia ho sitrana izy.
mitenena ihany alleloia de manana finoana ohatran'ny ranam-bavy izay raiso amin'ny finoana zany teny zany teneny Jesosy mitenena fotsiny ianao androany fa za mino fa any am'izay toerana alleloia andehanan'ny mpanompony Jesosy sy any am'izay toerana andehanan'ny teniny Jesosy androany de isy ery hetsika herin'Andriamanitra hetsika eny am'izany toerana izany mitahiny tompany etsika rehetrarehetra za matoky fa misy dido avotsitr'Andriamanitra vao an-danitra androany salamo fa 7:1 misy vany teny zany salamo fa 7:1 rehefa Andriamanitra mandefa didy zay rehefa no délivrance zao tenenay menanay didy fampisamborana anao Lucifera androany tonga de mitsipatsipaka mihitsy le démoniaque Andriamanitra mandefa didy salamo 147:15 geva kitsika manao hoe mampandeha ny didiny amin'ny tany izy miely faingana de faingana ny teniny alleloia tsika rehefa manao délivrance anaran'i Jesosy de tonga de mandefa ny didiny Andriamanitra mandefa didy tsy azo ivalozana ho an'ny Lucifera mivoaka de mivoaka mandefa ny didiny ho ny tenin'Andriamanitra izy izy teo mampandeha ny didiny ho amin'ny tany izy miely faingana de faingana ny teniny mitenena ihany vao miteny Jesosy de mivoaka ny didy ary miely aingana de aingana ny teny sitrana tamin'ny oran'ny tenen'i Jesosy hoe mandehana ka vao aminao araiky zay nonao amin'ny firy zao lery zao sosotsika amin'ny firy zao amin'ny 1:10 alina pile zao taramantsika vao nanomboka anao satria misy andrata fa amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tompo sabata koa ny tsofako rano anao androany fa raha mino anao de am'izao amin'ny 1:10 alina zao mety misy olona nentinao ambavaka any Madagasikara any mety misy olona entinao ambavaka ao anatin'ny tokantranonao fa na de anatin'ny torimaso ary io olona entinao ambavaka io am'izao ora itenenany zao de misy teny alefa ary misy hery mihetsika any anatiny any de manana finoana de minofa tanteraka aminao zany raha isalasalanao zany de tsy tanteraka aminao fa raha inonao zany de tanteraka aminao ravana teny ray monjanga atao androany hoe Jesosy mitenena de isy hery hetsika deo ka hetsika eto ny herinao alleloia anaran'i Jesosy ho tanteraka amintsika zany raiso fa tenin'Andriamanitra natokana ho anao izany androany zany halleloia amen akatatsika amin'ny fiavany te aoka Jesosy isy herinao hetsika aty amin'ny toerana misy anasitrana ny mpanomboko halleloia tenin' Jesosynay am'izao fotoana zao teny ray monja de anasitrana ny atokantrano any teny ray ihany de anasitrana ny anatinao any anasitranao atokantranonao ao halleloia ianao ny tompo ianao ny ray mpanjaka an'izao rehetra zao ianao rehefa ianao no miteny de manaiky izao tontolo zao e halleloia tsy hoe tompony herinao androandro ampidino androandro halleloia lay ora ny fanahy maniry anao reto fijery maniry anao reto olona reto Jesosy miandro mafy anao tompo etseo ny herinao anetsika ny heriny any aminao ane Jesosy halleloia Away.
rehetra isehoan'ny herin'andriamanitra saolevina avokoa ny aretina rehetra hitina ny orany fanahy amen jesosy teny hoe maniry anao tompo miandro mafy anao a jesosy tseo ny herinao anatin'ny tokantranonao any anatinao miteza anao hiandro mafy dia tena hoe tompo dia tsy eo ety mierinao androany amen sitrana amin'ny aretina anao koa dia halleluja naran Jesus lasa zany gripa ratsy zany halleluja délivrance ny aretintsika aoriany anjany zany anatin'ny vavaka androany anao délivrance ny olana halleluja tsy hoe tompo androany ny herinao jesosy ampidiny ety ny herinao androany tokantrano rehetra sy ny fony olona rehetra ny fiainany rehetra zay mandalo mijery an'izao fandaran'izao leny ray monja jesosy tsy eo ny herinao zay averimberina maniry mafy anao miandro mafy anao jesosy tsy eo eto ny herinao tsy eo eto amin'ny fiainako ny herinao misy zavatra anatinao any tsy afaka hietsika mihitsy zany raha tsy ny herin'andriamanitra sisa fa ny herin'andriamanitra koa afaka pietsika an'io halleluja afaka anovana io zavatra io anafonana io amotika an'io ny herin'andriamanitra afaka manokanao anao zay rehefa dia le vela aza manana ia manao mihitsy ny toriteny androany halleluja hietsika ny herin'andriamanitra androany ho hitanareo menakavy ny herin'andriamanitra toriana aminareo isanandro halleluja tsy rehetra marary amin'izao fotoana izao afaka mandohalika anao le mitoerina zay misy anao halleluja fa hivavaka tsika androandry dia isy teny irahan'andriamanitra isy teny irahan' jesosy dia hiteny hiasa faingana anatin'ny tokantranonao amin'izao fotoana halleluja
dia manomboka mivavaha ianao mitady an'Andriamanitra dia mitenena hoe Jesosy any mitenena androany. Halleluja. Tenino anasitranana anao androany, tenin'Andriamanitra. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo misaotra anao zay, misaotra ny amin'ny teninao. Halleluja. Tsika rehetra anatin'ny mpitondram-bavaka rehetrarehetra ao ary ivavakantsika hitondram-bavaka an'ireto olona ireto, zay rehetra manana olana, zay rehetra misy paralysisany anatin'ny fiainany any amin'izao fotoana izao. Misy olona eto tratrany aretina, misy olona eto tena marary, misy aretina mitady anjohy, misy olona eto tena tratrany paralysisa mihitsy ny fiaina tokantranony, tratrany paralysisa ny fifankatiavana izy mivady, tratrany paralysisa ny fidiram-bolany, ny fiainany, tratrany paralysisa ny toe-pahasalamany. Fandroantsika tsy milavolefona satria mbola misy Andriamanitra afaka miteny fotsiny eo androany dia levon'ireo. Jesosy eo midira amin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona ianao amin'izao fotoana izao. Ny teninao ataovy tonga any tokantrano, any amin'ny isam-batan'olona. Jesosy malala. Menaranao Jesosy, menaranao Jesosy saromana amin'ny teninao. Halleluja. Ireto olona tsirairay avy reto, ka na inona zavatra mamatotra ny aretina dia didinay amin'ny alalan'izany teny izany. Anaran'i Jesosy sitrana ny aretina, potipotehanay amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia miteny ny fahamarinana izany aretina izany. Toy navavaka manokana ny nanavavy Kôde mianakavy izay tsy salama amin'izao fotoana izao. Ny fanaratsy ny aretina rehetra potehanay amin'ny anaranao Jesosy. Levona amin'ity andro an'ity. Teny ray, teny tokana, miala anaran'i Jesosy. Misy olana saribana anatin'ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Fa tsy vitan'olombelona ny namahany izany, tsy vitan'ny fianakaviana, tsy vitan'izan'iza, fa teny ray monjan'i Jesosy androany dia mamatanteraka. Halleluja. Mamatanteraka an'izany olana fatimaty izany. Misy problema matoana anatin'ny tokantrano ao, io foana no mikiky, io foana no mikiky, ary io foana no mifo eo anivon'ny mpivady, io foana no mifo eo anivon'ny mpivady eo, ary olana efa matonany. Fa teny tokana ihany androany handevonana an'izany. Ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy, ny anaranao Jesosy. Halleluja. Misy lalina tsy mety misokatra, fa varavaram-by mihitsy, varavarana varahana. Fa teny ray monja androany dia afaka ny paralysisany blokazy potika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sapata. Saotra Jesosy, saotra Jesosy, saotra ny amin'ny fitiavanao. Na inona zavatra izay mikiky endrika paralysisa, le voninay amin'ny alalan'ny teny izany, fa manana teny mahery izay dia tenin'Andriamanitra mahery. Dia potipotenay ny ozany mosavy rehetrarehetra, ny famosaviana rehetrarehetra anatin'ny tokantrano any, ny ody ratsy, ny herin'ny ody ratsy rehetrarehetra amin'ny alalan'ny teny andevonanay an'izany androany. Ny ozony isan-karazany, ozona avy tany amin'ny razambe rehetra tany amin'ny anaran'i Jesosy androany. Teny anankiray mahapotika an'izany. Halleluja.
Iasany anjenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao misy tokantrano isam-batan'olona hitondra ny vahaolana rehetra amin'ny olana rehetrarehetra. Ary ilamina avokoa zany ao ambadika izao vavaka izao. Ny anaranao Jesosy. Ny anaranao Jesosy. Ny anaranao Jesosy, halleloia. Amin'ny anaranao Jesosy aho. Dia ho tonga arak'izay inonay. Androany ataovy tonga anatin'ny finoanao mihitsy. Izay ao anatin'ny finoanao mihitsy eritreretina. Fa ny tenin'Andriamanitra ny teny fa ino no tonga. Halleloia. Aza misalasala. Aza mihanahana. Fa raisy ny finoana. Misy olona eto marary. Tena reny fanahiko misy olona eto marary. Ary zany olo zany amin'izao fotoana izao dia mangiry firy eo am-pianonana izao fandarana izao. Eo ambony fandriana. Anaterana sakafo tsy afaka mitsanga. Fa raisy ny fanasitranana androany. Mitendry teny ray fotsiny. Manangana anao ambony fandrinanao io. Manangana anao eo ambony fandrinanao io amin'izao fotoana izao. Ny anaran'i Jesosy, irana bavy io hitsangana. Tsy ho anaterana sakafo ohatry ny tsondry. Ny anara-maheran'i Jesosy Kristy tompony sabata. Aleo tena amin'izay ianao manomboka eto. Ary ianao mihitsy ny tena anisan'ny antefana amin'ny tenin'Andriamanitra androany. Halleluia. Misy fatorana kovan'Andriamanitra eto androany amin'ireo mpivady. Izay zavatra efa amataona ny elabe. Dia mikika. Dia io olana io tsy mety mivaha mihitsy anatin'ny tokantrano io. Fa milamindamina kely dia io ihany no mivavy eo. Dia mivoaka io olana io dia mahatonga korotana, mahatonga ady. Ary efa nahatonga fisarahana mihitsy. Ary efa nahatonga fisarahan-toerana. Fa amin'ny anaran'i Jesosy teny anankiray. Halleluia. Ny tonga anatin'ny tokantranonareo raha mamahan'izany olana izany dia tonga arak'izay inonareo. Amin'izao resy fotoana izao izy fanahy masina hiasa. Dia ilay fanahy masina mampifankatia mpivady. Hiasa mahery amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Ka sitraka Jesosy. Fantatro Jesosy fa miasa ianao. Fantatro fa miasa ianao. Misy olona tsy mety misokatra mihitsy ny fiainany. Fiainana mikatona foana. Efa eo akaikina tena hoe occasion ngeza be foana. Fa dia mijery fotsiny. Fa tsy mety tonga eo aminy mihitsy zany zavatra zany. Teny ray monja androany. Ny amanan'io amaky vakinan'io varavarana varahana manoloana an'izany olona izany. Ka miala zany blocage rehetrarehetra zany. Ho débloquena amin'ny alalan'ny teny anankiray. Halleluia. Amin'ny alalan'ny teny anankiray. Halleluia. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Misy olona voavy diso fanantenana be mihitsy eto tamin'ity herinandro ity. Niandrandra zavatra io olona io. Ary tsy tonga io zavatra io. Teny iray ny anangalan'Andriamanitra anao androany. Manekeny sitrapon'Andriamanitra. Masoanao lavitra. Ny zavatra lahatra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tsy nety ny zavatra nieritreretinao sy nandasanao iny. Fa io tantanan'Andriamanitra anao io ny mety. Dia keo. Teny ray monja ny ampiverina anao. Atoky an'Andriamanitra indray. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Amen. Tompo. Voninahitra ho anao. Ny Tompo Andriamanitra io. Dera ny aja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay. Dia ho mandrakizay indrindra. Matoky a Jesosy. Matoky fa tsisy ny alamaina teto androany. Fa ny etsehan'ny herinao tany anatin'ny tokantrano. Ny etsehan'ny teninao. Ny herin'ny teninao. Ny tsy anatin'ny tokantrano tsirairay avy tany Jesosy androany. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Saotra fa tsara sady lehibe ianao. Ary mendrika. Mendrika anao no teraina. Mendrika anao no miamboninahitra. Ry Jesosy Kristy tompo tianay eo. Aza manana finoana ambanimbany tsika. Fampiakaron'ny finoanao. Dia fanirianao io mihitsy inona. Fa arak'izay inonao mitanteraka eo amin'ny fiainanao.
saotra Jesosy, saotra Jesosy. Ny devoly sy Satana tsy afaka anohatra an'izany didy mivoaka zany androany. Ny devoly sy Satana tsy afaka anohatra ny sitrapon'Andriamanitra tsy iseho amin'ny fiainan'ireto olo reto androany, fa iseho amin'ny fomba tsy takatry ny saina ny herin'Andriamanitra. Saotra Jesosy, saotra Jesosy, halleloia. Afaritro amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompony sabata androany ny devoly sy ny Satana izay mbola mitazotazona ny fiainan'ireto olona ireto, tsy hisokafany, tsy hasitranany azy, tsy hitsanganany, tsy mahazo mihetsika intsony, fa roahany makany amin'ny farihy mirehatra afo, ary lavaka lalilany, tsy mahazo mikasika ny fiainan'ireto olona ireto intsony. Izany toriteny zany androany a, vona fafy dia tsy misy na dia litera ray aza voafafa ny devoly na voatsaingo ny devoly to anatin'izany. Saotra Jesosy, saotra Jesosy, halleloia, amen. Ivavaka ho an'ny firenena tsika amin'izao fotoana izao, andao mpandrosikana nabavitsika Rolianisa, ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo raha nabavy Rolianisa anao amin'ny fitenenana. Mbola hiaro ivavaka aritsika amin'ny firenena. Ry Andriamanitra iray mahefa zavatra rehetra, rahin' Jesosy Kristy tompo, eny saotranao izay no niteny rehetra izay nohenoinay teto, niteny fanasitranana sy ny fahatokisana anao Jesosy tompo. Eny manana ny finoananao izahay, ary omeo finoana lehibe dia lehibe tokoa, fa ianao dia efa niteny hoe na dia kely ohatran'ny voatsinampy azy, fa dia hanana finoana lehibe izahay Jesosy noho ny herinao sy ny fitiavanao lehibe, ary ny teny izay voatory teto dia ho teny ho anay rehetrarehetra, ary ny vavaka izay nasandratra ny pastera teo sy ny délivrance anasitrana an'izay marary, anafaka ny olana izay manana olana rehetra noho ny herinao lehibe Jesosy dia ho tahaka ity kapiteny ity izay rehetra, ilay kapiteny izay tena nanana finoana lehibe ny anasitranana ny zanany, dia ho tahaka izany izay rehetra, ary ny finoanay tompo dia apetraka mandrakariva eo aminao. Indrindra tompo manandratra vavaka eto izahay, dia mino sy manantena izay Jesosy fa io firenena io dia ho avitra noho amin'ny anaranao, ka mino izahay Jesosy sy mangataka eo anatrehanao izay rehetra tsy mety eo amin'io firenena io dia ho esorinao, fa manana finoana lehibe tahaka ty kapiteny ity izahay, fa hanaisitra an'izany ianao Jesosy, sy mitrahatra andro manala izay ny mangataka ho an'ny firenenay. Mahantra io firenena io, nefa kosa manana anao, dia tsy mahantra noho ianao no hanavitra sy ianao no mpanavitra an'io firenena io. Izay rehetra tsy mety dia fongory, satria tsy tianao ny zavatra tsy mety Jesosy. Ianao tia ny tsara, tia ny famarinana, ary tia anay zanak'olombelona ianao, ka izany no mahatonga anay mino sy manantena io firenena io, fa ho avitra noho amin'ny anaranao Jesosy tompo. Esory Jesosy ny asa andahalo, ny asa tsy avy aminao fa avy amin'ny Satana, dia esorina amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ary hivarimbarana any anatin'ny ranomasina lalimbe ny Satana rehetra izay mangeja ny firenena io. Dia ianao Jesosy sy ianao Andriamanitra iray no hanjaka mandrakariva ao amin'ny firenenay, ka hatsara firenena io. Dia raina ianao tompo, dia raina ianao Jesosy. Alleluia, saotra tompo, amen. Alleluia. Dia makasitraka ny anabavitsika Roly tamin'izany vavaka matsiro sady mamy, tsy lava fa mamy. Alleluia, ary matsiro. Makasitraka azy tsika tamin'ny fandraisana anjara teto androany. Dia Andriamanitra manankirepasoavana ne amaly fitianao raha nabavy Roly, ary ny teniny efa nalefana eny atokantranonao koa, dia hanasitrana izay rehetra mararirary rehetrarehetrany ho voninahitra ny aran'Andriamanitra mitazany vokatry ny fandraisanao anjara teto, dia valim-pitiava amin'Andriamanitra
makasitraka ranabavy roly makasitraka ny ranabavintsika makirinina tona zany ten'andriamanitra nafinaritra be zany a makasitraka ny rahalatojo a nivavaka ho an'ny fandarana tapitra eto ny fandaratsika ny fandarantsika ny tapitra fa mifiarahantsika tsy tapitra raha miditra anatin'ny site web ny akiradio ianao a 3w.andrambokaizao.com eo ranabavy angela io a lefasy le lien afahan'ny olona mijery ny fandarantsika 3w.andrambokaizao.com afahanao meno ny radio a akiradio misy toloteny isaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amiray amin'ny efatra ny fito arivo ny rapitso aloha dia ny androany ihany ny toloteny enonao teo satria tsika rapitso dia varino anatin'ny fotoam-bavaka ao a fa amin'ny lahady kosa amin'ny folo a dia miverineto a sotra ny nabavy angela tsika dia miverineto a ao amin'ny radio a zao tolotentsika zao a amin'ny lahady amin'ny folo dia amin'ny lahady amin'ny ray ora kosa ny fotoam-bavaka rehetra rapitso tahiny jesosy rapitso azadino a amin'ny sivy tsika dia efa miaraka eto miaraka amin'ny fandarana famitinina ny toloteny sy commencement akira araka amin'ny rahalady jonatana sy rahalatojo sika dia manomboka amin'ny ray ora sasa miaraka amin'ny mampionetsika anatin'ny fitarihana fotoana dia tonga eto ny tenako mitoloteny rapitso ariva ihany koa dia tahiny jesosy samy manao sabata mahafinaritra hitsarytsika hideran'andriamanitra sabata fafinaretana sambara zay manao sabata fafinaretany a tahiny tomponareo a matory tsara daholy a vitatsika n'andriamanitra matory amin'ny fiadanam-poam-pilaminantsaina daholy rapitsika atrika batisa ny ranabavitsika lina ary ty zanay de Madagasikara manao zay mbola tsy vita batisa ararote efa ho avy jesosy a zay misy atao batisa no vonjena tahiny tompo daholy a sotranao nahatreny hatramin'ny farany a halleloia amen na mahery daholy